tamin'ny 12 ora sasany atoandro no nigadona teto amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny trano vorona nitondra ny nofo mangatsiaka ny Pasteur Richard Andriamanjato Mahitsison. Mpitopy-vavahana fohy sy hira fiderana nankafizin'ny Pasteur fony fahavelony no nifetesina teto. Jehovah no mpiandry ahy ka tsy hanan-java-mahory aho, tenin'ny soratra masina nentina nankahirezana ny fianakaviana io. Nampandalovina teto amin'ny lapany antenimieram-pirenena sy ny akademia malagasy eto Tsimbazaza ary ny kolejy Rasalama ny nofo mangatsiaka ny Pasteur Andriamanjato Richard talohan'ny tondrana azy teny Ambohitantely. Ny alahady 20 Mey ho avy izao no anafenana azy eny amin'ny fasandrazany ao Andranonandriana Ambohidratrimo. Jehovah no mpiandry ahy ka tsy hanan-java-mahory aho. Io no tenin'ny soratra masina nentina nankahirezana ny fianakaviana hatreny ampahatongavana ka hatreto amin'ny FJKM Ambohitantely. Eto no toerana iandrasana ny razana. No ity toerana ity nandanian'ny Pastora Richard Andriamanjato fotoana nandritra ny 15 taona ny tandremany teto. Ny ombombavaka tamin'ny fianakaviana sy ireo mpino marobe teto amin'ny FJKM Ambohitantely, ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mivady, ny fisaorana n'Andriamanitra amin'ny fialan-tsasatry ny fanahy ny Pastora Richard Andriamanjato. Efa ao anatin'ny tanteraka moa ny fitsapana lahelo sy fankahirezana ny fianakaviana amin'izao fotoana izao.